Ie, eny ary faly miarabantsika amin'izao arivariva ny andro alarobia amin'ny folo alina latsaka folo any Madagasikara amin'izao. Tokony hanao fandarantsika androany fa noho ny fahatarana sy ny asa amin'ny ankapobeny sy ny adidy aman'andraikitra ihany koa dia tsy hanao fandarantsika androany fa ho ataotsika rapitso kosa. Rapitso amin'ny valo sasany oralina na amin'ny sivy oralina ndao amin'ny tao hoe misivy satria mbola misy programa rapitsony amin'ny enina ka tsy maintsy hoenjehako ny hanazava aminareo ny hoe inona daholo ny dikan'ireny fihetsiketsehana sy ny karazan'ireny fa ahoana re zany ny filaza azy lasa miverina any amin'ny fanaovana politika tany amin'ny taona 2017 ny malagasy. Miverina tamin'ny fomba fanaovana politika tany amin'ny taona 2017 ny malagasy. Miverina tamin'ny verina amin'ny fomba fanaovana politika tamin'ny andron'ny revolisiona sosialista ny malagasy. Zany hoe miembotra tsika zany, tsy te hiteny an'leritreritrareo hoe rehetry ny mpitondra, tsy de fombako loatra manao an'izay fa zao ny zavatra teneniko anareo. Amin'izao fotoan'izao dia matsapy reo olondreo fa efa alam-bahoaka izy. Matsapy reo olondreo fa efa tsy any amin'ny vahoaka, tsy ao anatin'ny fon'ny vahoaka intsony no misy an'ireo olondreo. Kanika manao zay faraherin'ny faraparana izy. Na ohatra koa moa tsika zany, raha mitandrevaka koa zany ny malagasy dia taddio araky ny lazaiko foana hoe miasa ny satana. Ny satana koa ny miasa, ny devoly koa miasa, mety ho resiny ianao amin'ny fahakapana, mety ho resiny ianao amin'ny fitavozavozana, mety ho resiny ianao amin'ny akamoana ara-batana sy ny ara-tsaina, ary mety ho resiny koa ianao amin'ny fomba zay tsy eritreretinao fa amin'ny fomba feno fitaka. Eo zany mila hoe ilana n'itony fandaharana itony hanazavana amintsika rehetra hoe izao ny tena zavatra marina sy zavatra tena miseho. Zao zavatra teneniko anareo ary eo ny mahatsara an'le hoe miverin-dalana ry zalahy fa tsy mitondra zava-baovao. Réchauffer c'est du réchauffer ozy izy ny vazaha zay, ozy ny vahiny zay teny frantsay zay. Ary ny fanalahidina vahaolana entina eo anatin'le firenena de efa zavatra nitsapain'ny olona daholo ny lalana tokony andanana am'le izy fa vao mainka nampahantra firenena. Ho hazavaintsika amin'ny atsipriany zany rapitso fa ny zava-dehibe tena tiako fantatritsika malagasy de zao. Rehefa manomboka mijoro sy miteny ohatran'ireny
ny ray aman-dreny. Samihafa le ray aman-dreny le azon-drala loloana sy samboriny ery Mahamasina, sy le ray aman-dreny tena hoe miteny reto, ao zany ny amin'ny alalan'ny FFKM, ny Eglizy sy ny fiangonana. Ao zany amin'ny alalan'ny hoe plateforme irahan'ny fiangonana miaraka amin'ny FFKM miaraka amin'ny mpanina, raha mato Kristina Razanamasoa, izay manana ny sehatra, misy sehatra, adiniko moa le anaran'izay fa sera ozy zareo, sehatry ny ray aman-dreny, maromaro zareo ny ao, ary olona tsy hoe fahatritran'olona, na hoe manana kasirolina ka mila diovina ny ao anatin'izany. Tsy maintsy hazavaintsika daholo hoe inona ny aton'izany, fa ny zavatra tonga de ampitaiko amintsika mianakavy amin'izao alina zao de hoe tandremo sao tratra seullo, tandremo sao taraiky seullo, satria ny antony de zao. Sahako maromaro na miteny anareo a. Fa misy amin'ireny le olona mijoro manohana ny Gaiandry Rajoelina ireny de mijoro eo fotsiny izy fa efa tsy convaincu intsony e. Matahotra an'le représailles entre zareo ao zany. Matahotra an'izay zavatra zay, matahotra an'izay zavatra mitranga zay hoe sady de misy akamely. Misy amin'ireny olona ireny anie tsy afenina anareo, raha ilaina mamoaka profo amin'izany ndray andro any, na rapitsy de rapitsy ihany ary, de tena mifanoratra amiko, mifandray amiko, mampiseho ary miteny mihitsy ny inquiétude an'izy ireo. Zao a lazako anareo. Zay mahatsara an'le hoe zavatra miverin-dalana nataony, tonga de efa fantatry ny olona ho an'izay manana traikefa sy ny traversé an'izany atao hoe tranga tany amin'ny taona 1977, 577, 777, 277, 477, 2007 jusqu'à hatramintsika tonga taty. De tonga anao de hitanao hoe ty ka ty ohatran'izao ty, ohatran'izao ty, ianona zany manolotra ny an'ity, ianona ohatran'izao ty. Ka ny zavatra teneniko anareo fanondroana zany, sady eo namaranako azy. Rehefa manomboka amin'ny teny ohatran'io ny Eglizy sy ny fiangonana sy ireo ray aman-dreny nandova n'ireo teo aloha, tsy mandova tsatry, efa mandeha ny tsodrano any ambadika any hoe ianao mandray azao zany, raiso ny teny, raiso ny apinga, raiso ny fitenenana, fa io tsy mandehandeha gona fotsiny ohatrany nataon'ny hafa hatramin'izay. Rehefa manomboka miantso ohatran'ireny, tsy miteny an'hevitra ny Eglizy sy ny fiangonana, tsy miteny an'hevitra ireo, fa hanomboka hiteny ny zanany an'izay izy hoe okizay. Hanomboka hiteny ny zanany an'izay izy hoe okizay.
matoy ianao tanareo ao am-piangonana zao raha ny tena moa zany protestant na tamin'ny tezay masinta tamin'ny katolika de misy fantsy mengy ery ambonin'ny pitipity ery na ery amin'ny hôtel ery dia mba mangataka fionana aminao a pasteur hoan'le olona matsiaro vo mba mangataka fionana aminao a mopera hoan'le olona matsiaro vo de lasa manatana amin'ny pasteur na manatana amin'ny mopera de hoe ohatra matsiaro vo a pasteur ohatra matsiaro vo a mopera tamin'iny teninao iny fa inona ny zavatra mitranga manatona any de ho ray aman-dreny ianao ara-panahy ny fanahy no ambony no ny politika ninona lazainao ny politika afaka ny fanahy afaka manao politika fa ny politika matetika tsy manam-panahy azadino zay ny fanahy afaka manao politika tsy ndra mantena indrony olona no mitena io baiboly iny hoe finalement fampianarana fitondrana politika fa ny olona miainga avy amin'ny politika ny andeha hiakatra any amin'ny fanahy matetika tsy mipasy tezaina tsara zany ny fanahinao satria le fahaizanao an'le politika de na manimba na manapotika na manamboatra hatreto nefa ny zavatra mitranga amin'le malagasy de to potika ihany na ny fiarahamonina tsy ihany fa tena potika amin'ny fiarahamonina potika amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny akapobeny mihitsy na ny ara-tsaina na ny eny fa na tsy mahamenatra ny dralà mamaly mpitandrina manevateva pirefsa de ireny le teneniko hoe tsy maintsy hiten'ny zanany ny eglizy hoe oka zay leroa tsy maintsy hiten'ny zanany ny fiangonana hoe oka zay fa maninona ireto olona reto ny avaka reto tonga de nanao naka inisiativa hoe zay manohana ny boakely izao na izao satria mafy loatra ny tenin'le ray aman-dreniny ary tsy mahatsapa hoe ho zana tsy mahatsapa hoe za teneniny ity ne zanaka didikan'izany tokony anatina an'le ray aman-dreny hoe inona loatra reny tsy mety nataoko no de nalaina baraka imasom-bahoaka ohatran'ireny a ifonako re tompoko evikibaboana moderarina fa lasa le ray aman-dreny ara-panahy ara-piangonana nalaina baraka nopopaina ary natao resaka tao amin'ny fisotroana zava-pisotro mahadomelona rehefa vita ty zavatra rehetra mitenitenena sy mimantsamatsanana tao anaty fivoriana tao zany hoe ireto olo reto zany dia non seulement izy mialatsiny amin'ny teny an'izay teny zay fa tsy non seulement izy manao tsy mety ao amin'ny fiarahamonina fa en plus izy manala ny tenany izy tenany no manala ny tenany ao anatin'le fiarahamonina ao anatin'ny vondrombe ny mpino zava-doza ary ny tsy fantatry zareo de zao manamora
ny fiasan'ny eglizy, manamora ny fiasan'ny fiangonana, ny afantarana hoe tiany tsy parifary, tiany ho tena vary, ireny fietsika ireny, ary zay mahatsara an'izy hoe c'est du réchauffé, zavatra efa nataon'ny hafa tamin'izany andro zany, anisan'ny expert am'izany ny Aperora Jonarvelo, fa iny ny lavolefina ihany rehefa tongavan'ny olona teo ambodi-tranony, ary ny tana saina fotsy. Inona ny tsy nataony erovana an'izany hoe sanandro farafahakeliny misy parti 10 mivory agosy manao déclaration, zay tany amin'ny taona 2020, tany amin'ny taona 2000. C'est du réchauffé. Ka izay zavatra za zany mbola tiako ampitaina amintsika menakavy hoe ne vous inquiétez pas, au contraire. Zay nampitaiko aminareo mpanao politika te haka fanjakandreo. La peur est en train de changer de camp. Si ce n'est déjà dans leur camp, c'est AMP. Pandralamako c'est ON fanoratra zany. Ka eo zany no mila pitarika mahay tsara. Io no mila hoe fivondronana sy firaisana fanadonona ny zavatra zay tsy nety ny vavavava ny ohatra teo aloha teo. Fahaizana amin'ny famela helika izay le hoe nitezaina aloha ny fanahy zay vao niditra tao anatin'ny politika. Fa raha tsy manam-panahy anao afaka mamela helika sy mifampialatsiny amin'ny olona nanaovanao ny tsy nety teo aloha teo, da janonony ireo olona amin'ny politika fa nisy olona efa maty potika tamin'izany ary nety nodatra ny ampahafatesana le izy tsy olona ray na roa tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara. Ataovy mibahano anatin'ny fitiavanao ny fanahy ny finoanan'Andriamanitra, inona ny takian'Andriamanitra aminao. Mifamelana reo mpanohatra eloka, manana fanetretena zay lehibe ka mieritreritra ny tenany hoe lehibe sy olon-dehibe ary endry sy manatsaina ary manam-panahy, mahay za manetry tena. Zay ny zavatra tiako ampitaina androany aloha fa rapitra sika iresaka tsara ho azavaiko aminareo tsara hoe efa miteniteny foana ary efa misabaditaka angara zay niteneninazy, efa misangojy ny zavatra rehetra. Meko ray nareo e, mangididy be ny molotry iteny azy. Parapitra vokatsika mihitsy ny enregistrement. Faut au moins, bon, même pas une semaine, même pas 10 jours, regardez, nous t'aime. Attends, tika, soupe, y Afrique. Lasa panondra, tika fatsanondra. Ny arabardy, zany anao fa démonstration tao momba vary. Mongatsy. Tahaka ny premier rendez-vous any Andriamatoa Fleury Rakotomalala tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka tamin'izany andro, tany amin'ny taona 2020 ohatrany nahita ny tenako mihitsy nahita azy ny teneny. Ny olona nefa tany amin'ny taona 2020 ny proposé an'izany ty zavatra rangahy lazaindraka ty culture ino ty izy teo intensive mécanisé, industrie, raisonnement nafaromera sy industriel. So rangahy vao miteny zany, ohatrany hoe rangahy ny kiadada zany. Ny tena moa zany ny eny de
Ay, eny, raha vitan'lahy kosa aloha zany tena amilay, manana manana état d'esprit sy intelligence am'izany ve le rangahy manana traikefa am'izany ve le rangahy ty hoe ahoana ny anetsemany amy banga aloha am'le ataony elanelany aty satria le fiakaran'le vidin'entana tambany eny amy faritra miakatra ihany isan'andro san'andro. Tsy ny amperinandro akory de ozy izy. Ifanaraka amy mpanafatra vary tsika, de atao zay dina ny vary, ho 750 ny kapoka, ariary, zany hoe, eo amy 300, tsy haiko ohatrina zany iny, atao fois 3,5 zay, hitanareo mividiny, tsy amin'ny olana. Fa raha misy vary avany vela zany, anaovana système na dumping nohatra zany, subventionné nohatra zany, de nen'izy amy maty. Vary ambolen'izy amy maty. Any ambanivohitra. Any ambanivohitra. Dia inona zavatra hitranga? Ka amin'ny olona amboly avao. Tia importer subventionné. Dia izay ihany mahazo vola am'izany. Mpidirika izy menakavy ihany ny nafatra ny vary io. Izy menakavy ihany ny nafatra ny panneau solaire io. Mba manao fafanadiadiana. Izy amin'ny manafatra an'le panneau solaire. Zanak'izy. Vao maro izy no hoe atao sompotra. Ho mpanondrana fa tsy hanondrana. Ho mpanondrana sy hanondrana fa tsy mpanafatra Madagasikara. Tsy ampy une semaine akory de fa vadika ny kozy. Ataony déclaration tena pompeuse mihitsy hoe afaka ray volana sy tapany de ampidinina 750. Fa le bantiera ve mitapo? Tena mba misaina ve reo olona ao iavoloha reo Tena mialatsiny tonga am'izany le fitenenana. Vao malimaly le filoham-pirenena ny tena hoe sompotra. Misy fomba maromaro, misy mécanisme maromaro, misy principe maromaro. Zany rehefa tsy manana économiste valable na hoe ino ty filaza azy. Olona nanao agro business no alaina miara-miasa amin'ny teny. Rehefa tsy hay zany de mba atsovo ny ranto raha zaka manarina. Rehefa tsy hay zany mba atsovo ry Fetsan Rakota Andrenirino. Rehefa tsy hay zany mba atsovo ry José André Nelson. Hainy tsara amin'ny teny hoe tsy mila manafatra tsika aloha fa zao no atao. Satria ny problema de zao. Tellement nareo nanahita fianarana rehefa samy miaraka samy nandra. Rehefa samy nandra miaraka de solution nandra. Ka vao malomaly le filoha miteny hoe tsika dia ho firenena ho mpanondrana. Ka ile izy lasa firenena manondrana. Manondrana zany hoe manao adalàna. Nanondrana ndray le filoha. Vao tsy nodina akory de ampiteniteneninareo foana. Reo mpanolo-tsaina tsy fantatra hoe ahoana reo. Zany tsy sura fa hoe fienena no andeha hanolo-tsaina ohatran'izany hoe Monsieur le Président, vao manana ianao ny teny hoe atao sopotra Madagasikara. De androany ve tsika hiteny hoe hanafatra vary? De subventionnena le vary? Tsy maintsy zany Monsieur le Président. On n'est pas logique par rapport à nos propos. C'est une incohérence fondamentale venant d'un président de la République. Olona tsy manana expérience am'izany atao hoe fitondrana fanjakana no manodidina amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izy raha teo. Tsy manana traikefa am'izany. Na ho 20 taona ary izy ho eo. Tsy hanana traikefa am'izany mihitsy Andry Rajoelina. Ça ne s'invente pas. Meko faharoa nareo. Efa tany amin'ny taona mbola velona Gérard
Andria Mille Rovasona iny, zay vao haiko manona ny anaranao rahalahy, mbola velona izy iny. Tany amin'ny taona 20 750 zay. De fa contre an'io mihitsy hoe idevelopena ny resaka centrale thermique omena ny Jirama. Vao tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatora Ratsiraka, Didier tany miverina 750 ny tenako zao mbola velona nga José Bedo any Allemagne mialatsiny atoko manona ny anaranao Zokobe. Le rahalahako moa efa maty François Bedo. I négocier groupe rapide amin'ny anaran'ny Frezy anaovana centrale thermique 4 Caterpillar tamin'izany. Niza ilaza hoe voalohany tamin'io business io. Frezy ny voalohany tamin'io tompoko. Henri Frezy io. Saisi tamin'izany ny tenako par la famille Bedo. Rehefa niresaka tamin'izany, maromaro avy eo ny proposé fa io Ratsiraka président tamin'izany, personne aminy. Tamin'izany ara mbola efa tezitra izy ny dina, raha tsy ny diny zalaozy, ny raffinerie tao Tamatavy, de mbola azotsika natao ihany zany. Satria tamin'izany zay de efa nahita gap kely, tsy be dia be. Tamin'ny andro Ratsiraka toko tsisy azany délestat zany. Fa zao tsy maintsy compenser an'io. Dina ny urgence, namboarina, andekaleka, sy nitady projet hafa, boambarina. Fa tsy maintsy centrale hydroélectrique. Andriamatoa Iary Rajaonarimampianina no natsapa an'izay, ary raha mbola teo Andriamatoa Iary Rajaonarimampianina de vita an'izay. Fa sika mihitsy koa ndondo. Ina ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina? Anamboatra centrale thermique, zay tsy maintsy vitaina alohan'ny mois de juin, zay mamoaka 105 mégawatts. Ho an'ny Jirama, de hoe ho asorinao amin'ny Jirama zany reto olona manao varotra par connexion. Zao ny teneniko anareo. Ino tsara ty? Par anticipation. Vao mainka hampahantra ny Jirama zany. Vao mainka hampiakatra ny vidin'ny jiro ao tokantranonao zany. Ary ngaty ny telan'olana ane tsy le groupe loatra e. Raha tena zay hoa mahatonga za zany ohatry ny teny foana hoe tsy haiko e. Mba ilaina ihany maka expérience amin'ny olon-dehibe. Mamenatra ve manontany ny Gérard. Sy Gérard zao be dia be ny zavatra tsy fankazahoanay. Antonio izy iny. Kanefa rehefa hitako fa zavatra hay Gérard de miteny hoe Gérard antsona, Gérard an'izao. Tsy adalany nahatonga anazy PCA tao amin'ny Jirama. Ary tsisy délestage tao. Rehefa tena atao le diagnostika ny Jirama, de voalohany indrindra ny olana. Nareo zany. Nareo mitatana, nareo mpitondra fanjakana. Nareo ny olana voalohany. Satria olonareo daholo no mitsetotra ao. Faharoa, tsy resaka groupe ny olanao. Ny groupe mipetrapotsiny ao. Fa ny telan'olana de ny soliky. Tsy mpanafatra soliky tsika, sady tsy mpanamboatra soliky. Nefany zany zavatra zany azo jerena ihany koa solution zany. Fa tsy omeko anareo. Tsy omeko anareo. Satria ny zavatra hitako, vafaky maly zao ny teny hoe fa nakaiza daholo reto ara-madasy ny karazany tsy miaranga Andry Rajoelina e. De mikarapaka atao nareo menakavy de androany de efa natao.
Ary isaky miteny manome solution to. Za tsy hanome tsony a. De ataonareo daholo izy avy eo. Tsy mba misaotra akory hoe misaotra monsieur Fleury na za tsy mila hoe monsieur fa misaotra bainy, misaotra voatavo, misaotra loks. Fa za tsy hanome solution tsony. Tsy solution zany hoe anamboatra centrale thermique 105 mégawatt zany ndray. De raha iteny ianao tsy manana expérience ana groupe azafady. Tsy mbola nisy ny resaka interconnexion zany. De mbola velona koa iny Gérard. Fatany tsara zany. Tao Madagasikara. De efa varotra iny izy teo kilowatt tamy Jirama ny sekreniny. Averiko. Tsy mbola nisy ny resaka an'io hoe centrale thermique ohatran'izao io. De efa mivarotra tam'izany andro zany. Tany amin'ny taona 1970 talohan'izany ary. Ny sekrenina tamy Jirama. Satria tsy naharaka ny groupe ny Jirama. Tao Diego. Ahoana ny fomba nahazahoanay tarifa concurrentiel, mystère boule de gomme. Tsy omeko anareo solution. Tsy salatry zany, tsy sinina zany. Sekrenina tsy midy. Sekrenina tsy mitaraina amin'io ohatrany hoe tsy mahavoaloha karaha mampiasa. Tsy voalohan'ny sekrenina ny karaha mampiasa. Otra manomboka tapitrambidy daholo ny fanananao. PTB. Satria miala tsiny aho tsy solution nentinareo fa vao maika manapotika. Ary le zavatra mitranga nefany zay mampety ny business nareo menakavy ihany ny zavatra ataonareo. Tsy solution amin'ny firenena zany hoe nde hanao 105 mégawatt zany. Non. De hanao parc solaire nareo, oui, d'accord. Nisy appel d'offre ve tam'izany? Olona anao an'izany ve manana traikefa am'izany? Fantatra ihany anao hoe zanak'izy amin'ny manafatra an'izy aveo. Zay no fa zaraiko taminareo zay vahoaka malagasy fa raha pitso mbola hienjana noho izay azavako aminareo tsara, tsy hoe hienjana fa mahafalifaly izy mahadia volana ny sainareo manomboka izao satria au moins nareo zany manomboka manana espoir am'izay hoe raha zany kosa de nanareo ihany raha fantatra hoe tsy anaky an'izany tsony kosa zay. Tsy anaky an'izany tsony kosa zay. Ary averiko aminareo, ary ho teneniko aminareo, io resaka tafika sy miaramila io, tsy ireo ny olona. Resaka tafika sy miaramila tsy ireo ny olana. Teneniko anareo tany amin'ny taona andao atao hoe 920 700 no mety nisy possible tentative na fanonganam-panjakana nataona miaramila. Ka hoe iny izy andeako initiative. Ny miaramila malagasy tokony anisan'ny miaramila sakaletaka indrindra eto ambonin'ny tany. Ka raha miaramila gasy no andrasanao hoe ianao malagasy pidina an-dalambe hoe hiaraka aminao izy. Vitsy ny ohatran'ny Charles Andrenasaviny ireny. Vitsy ny ohatran'ny Noël tompoko lahy Randrenandrasana. Vitsy. Fa carriériste amin'ny miaramila malagasy. Tena teneniko anareo raha vao misy zavatra mievina fotsiny ao, iny bomby iny tsy hitanareo voalohany. Iny général bomby iny. Ary tadio tsara fa ny teniny moaly iny
dia mitovitovy amin'ny takany teniny le général anankiray zay teo kaiky mimarika Ravalomanana fa rehefa raikitra ndraikitra tamin'izany andro any izy tsy hitatro ny lavaka minazy tiany ara dikan'izany moralité teneniko anareo ny miaramila ny zandary tsy ireo ny olana rehefa hitan'ireo fa ary le rivotra izy indray raha mety mody tonga voalohany eo fa aza matahotra nareo fa ay mimpahay azy zany tsy zafy leorirakoto malala ampanetretena fa ay mimpahay azy zany ary hain'ny tompony ary rehefa manomboka tonga ho azy antsay hoe injay lay feo de ino ny ran'ny Cézérôme hoe bye 26 38 lasa hainareo tapoka ny telefoniko fefa baibay izy am'izay araba manokana ny Ramatoa Florence ay venao ty tena mampara be ohatran'io e veloma toko manam-peona daoly